vetivety fotsiny tsy janone lao manoloana ny programa na ny fikasana anaovana ny fianianana rapitso tsy expert akory aho kanefa ny aiahy no apetrako ihany tsy tsara ny manorina trano eo ambony onaona tsy tsara ny manorina trano eo ambony onaona ho Jesosy ny divay vaovao atao tsy azo atao anaty tsy nioditra tota fa ampidirina ao anaty tsy nioditra vaovao ny divay vaovao ireo teny anankiroa ireo no entiko anokafako ireo teny zao fohy de fohy averiko indray tsy tsara ny manorina trano eo ambony onaona faharoa ny teny Jesosy hoe ny divay vaovao tsy atao anaty tsy nioditra tota fa vao maika trihatra iny fa raha divay vaovao dia ataova anaty tsy nioditra vaovao ny tiako tenenina dia zao hoe priorité ve ny fanaovana fianianana ao anatina institution efa obsolète fantanina mipetraka ny azy zany zay priorité ve ny fanaovana fianianana ao anatina institution efa obsolète raha zay manokana aloha dia mampanahy mampisalasala le izy fa teny atsipy aminareo tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny tany sy ny firenena arak'izay teny zay hoe ny divay vaovao tsy atao anaty tsy nioditra tota ary tsy manorina trano eo ambony onaona tsika aleo aloha esorina ny onahona aleo soloana aloha ny sy nioditra ho vaovao zay tsika vao manisy divay vaovao tsara le intention kanefa sao de raraka tany arak'le hoe de le sy nioditra zany efa talobe de le divay vaovao de vao maiky trihatra dia perte totale fotsiny misaotra indrindra tompoko gagadolo nareo nahita an'ilay statut nataoko alina hoe kay poubelle à ciel ouvert dago kely ary naantso mihitsy hoe tompo ampio amin'ity sacerdoce ty hitako ny commentaire anareo hoe tokony hanao vidéo fa je n'avais pas la force de le faire satria reraka ny vatana misaina ihany koa fa ity vidéo ataoko ity de mbola tsy resaka ny amin'le izy loatra aho fa karazana constat général no ataoko fa mbola isy vidéo spécial ataoko andro anatoandro iresahako na tonga ny teny aniny rehefa miatrika an'ity tolona ty miditra lalina ao anatiny dia ny sentiment ananako dia ohatran'ny olona anankiray nitondra marary any amin'ny hôpitaly tonga any amin'ny hôpitaly ianao dia neverinao hoe appendicite fotsiny ny nahazo an'ilay marary dozy ianao hoe dokotera ty mila tsaboana fa voany appendicite ty zazy ty dia natao ny analyzy natao retraretra dia to zay tokoa kinanjo rehefa miakatra ambony table d'opération nosokafana nijerena misy complication teo ampanaovana ny opération les complications dia tsy hoe miakatra mitosodran'ilay olona didina fa akory ny agagan'ilay mpitsabo lay mpandidy plutôt fa nisy aretim-be izay tako natao tsy hita ary tena efa phase terminale efa nisy ka ohatr'izany re mandeha dokotera fantatro niteraka nanao opération césarienne na marary izy tsy marary fa olona bevoka salama tsara tsy manino tsy maninona maty tapoka teo amin'ny table d'opération le marary ay zany tao ambanitra amin'zaza tao efa nisy cancer fa tsy hita efa phase terminale de maty le olona de nalaza be tam'izay fotoana zay hoe maty teo am-piterahana fa tsy maty teo am-piterahana izy fa efa nisy aretim-be tao izay sentiment zay sentiment am'izao plus mandroso ao anatin'ity zavatra ty plus ianao midécouvrir zavatra zay tena ahitanao hoe le Madagasikara tena potika
ary ampiko hoe nopotehinareo mpanao politika tsy nanananareo antra mihitsy le firenena tena noviraviraina mihitsy tena mitsotra aminareo aho fa tsy mitsahatra ny fifandraisana amin'ny olona de midécouvrir ianao hoe Jesosy ao atao ahoana indray ty atao ny eo tsy mivahy ny eo tonga ary miagravy tahaka an'le sary tenaiko tao zay nahatonga am'teny hoe tena tsy namelana raha tsy efa lasa poubelle le Madagasikara kanefa aza manahy ianareo fa tsy manipy-gantsika fa tiako ho tsapanareo mpanaraka ny pejy sy isika voaka malagasy fa tsy azo sous-estimena ny état ny Madagasikara ao état critique atsika tsy fampitahorana ny ateniko fa mba tsy hahatonga atsika hanamaivana ny zavatra vokatra zany dia ohatran'ireny olona mitsabo reny hoe tena hitsabo ve tsika sa anao pansement fotsiny fantatra zao misokafana lekibo jerena neverintsika fa apandisita kanjo cancer dia anao mody fanina ve tsika hoe lapandisita no tsaboana nefa eo ampandrasana azy no ahitana hoe misy cancer io dikan'izany a ho sarotra ny fandidiana ka tsy maintsy manana courage hoe manaiky hoe cancer io fa tsy apandisita fotsiny sary anohatra no ampiasaiko dikan'izay zany a tsy mahazo mamitaka ny vahoaka malagasy tsika fa mila lazaina ny vrai état n'le firenetsika hoe aiza ho aiza fa tiako lazaina aminareo ahasako ny tena aminareo hoe tena latsaka lalina le firenena tena latsaka lalina tsy mankivy zany hoa fa nanay de niraisina ho sacerdoce le izy fa nazanaty zany ama olombelona dia tafapetraka ihany ianao ary de hoe Jesosy eo ampio aho izay no fametanana foy ataoko androany maraina raha toandro tsika no iresaka lalindalina kokoa hoe inona le zavatra zay tiako zaraina aminareo amin'ny live spécial fa ny afatra de zao ho atao ve izy ty sa tsy atao ary tena ho atao ve aleo tsy manao toy zay manao tapatapany soit on le fait soit on le fait pas et il faut pas mentir à la population zay ny any fangatahako aminareo tompona andraikitra rehetra rehefa tena hanao de andao atao ary jusqu'au bout ary tena tsabona ifotony fa tsy lalaoviny ety ivelany fa azo vao maika io manonotra ka hitera-doza apo mieritreritra samy mahatakatra zay tiana ho lazaina mahereza dao tompoko